dia ampifaliana sy ampitsikitsikina indray ny ara-panay telovavy amintsika rehetra amin'ity androany ity zao tagariva zao tonga sy eto mitoerana tsara indrindra ianao dia eto mifaratry an'Andriamanitra mankasitraka anazy voalohany indrindrany amin'ny tombotsoa tombonandro izay omeny atsika afahantsika indray mbola manompo anazy androany mankasitraka ihany koa anareo mpanompon'Andriamanitra izay manome anay sehatra fa anay mivelatra anatin'ny asa fanompona tahaka an'izao ary farany fa tsika indrindra atsika rehetra izay manaraka izao fotoana izao mankasitraka indrindra tompoko ny amin'ny fahatokina sy ny fahafoizanareo fotoana mbola manaraka izao fotoana izao tsy very maina izany fotoana izany fa fotoana tsara indrindra izao atrehanao izao mialohan'ny zavatra rehetra dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy napaka ao anatinao aloha voalohany indrindra ao amin'ny ankohonanao sy ny tokantranonao ary amin'izay rehetrarehetra alehanao dia ahita fiadanan'Andriamanitra tokoa ny ianao manaraka an'izany mialohan'ny anomboantsika ny fotoana dia manasanao anaraka an'izany fotoana izany hatramin'ny farany mahareta amin'ny fivavahana ozy ny tenin'Andriamanitra izay ovakintsika avy eo mahareta hatramin'ny farany fa handray ny anjaranao ianao ary eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy ho afamaina ianao tsy very maina izany fotoana izay afafinao izany fa ahazo vokatra ianao ahazo voa dia ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity dia hanomboka fotoana avy hatrany atsika amin'izao fotoana izao ty volana ity moa dia hoe volan'ny fahatokina ianao mahatoky Andriamanitra koa dia mahatoky ary amin'izay Andriamanitra mahatoky anazy izay dia afaka manana fanantenantsika sy ianao afaka mahatokytsika sy ianao fa mbola misy fanantenanany amin'ny fiainantsika tsy raharay avy raha mbola velon'aina raha mbola eo-bavolotsika ny fofinaina no tenin'Andriamanitra hoe ho an'izay velon'aina dia mbola misy ihany fanantenana dia manana fahatokina n'Andriamanitra manana fanantenana fa mbola misy fanantenana foana ho amin'ny hoavintsika dia amaky tenin'Andriamanitra tsika mialohan'ny zavatra rehetra izay hita amin'ny Romanina 12:12 Romanina 12:12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana izany tenin'Andriamanitra dia ndao tena hoe anao an'izany vavaka izany amin'izao fotoana izao manasa ny rahavavy Dora ato amin'ny ankavanako hitarika antsika anatin'ny vavaka ary anoy an'izany ihany koa rahavavy Nahela rahavavy eo. Amen. Mankasitraka indrindra tompo mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra manome anjara ary mankasitraka fiainana ihany koa mpanompon'Andriamanitra mivady izay mbola mahatoky hatrany amin'ny asa fanompona ka ahafahantsika mifanompo tahaka an'izao dia ankasitrahana indrindra ianareo tompo amin'izao fotoana izao tokoa dia andehantsika ankasitraka an'Andriamanitra tsy antsika ny tsy misaotra an'Andriamanitra fa zao sy ianao mbola tafajoro toy izao dia ny fitiavan'Andriamanitra no famindrampon'Andriamanitra ka andehantsika hisaotra an'Andriamanitra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mankasitraka fiainanao izay midera sy mankalazanao satria no famindramponao lehibe mbola nafahanay miaina tahaka an'izao no famindramponao mbola nafahanay mizory tahaka an'izao dia derainay ianao ankalazanay ianao lay avo indrindra ianao lehibe voninahitra indrindra misaotranao ny amin'ny fotoana tahaka an'izao ahafahanay manompo anao tena hoe mankasitraka Jesosy eo amin'izao fotoana izao tena hoe mianjonao ka tsy miherinay tsy nitanjakay fa oka ny famindramponao sy ny fahazavan-tsaina mbany anao tokoa no amenao anay tsy raharay avy ka eto zay Jesosy dia mangataka ny fananao masina amenao anay miantso ny fananao masina ampahiry anay tsy raharay avy indray miantso ny herinao zay Jesosy Kristy tena hoe anokatra ny vava-mpanomponao tsy raharay avy mba tena hoe hisy hery avy any aminao hisy fahefana fiaina avy any aminao tokoa Jesosy ho aminay tsy raharay avy ka hatreo zao fotoananay izao Jesosy hatrany ny voalohany ka tena hoe hatrany amin'ny farany Jesosy dia hoeniko ny fahafenona avy any aminao tokoa zanakao tsy raharay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ahafahanay manaritra izany vavaka izany mankasitraka anao izay fanamasina entinao manasa anao izay tonga soanao fanamasina tsara indrindro amenao anay tsy raharay avy indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluia halleluia amen amen. Amin'izao fotoana izao tsika toy hatrany anatin'ny fifantohana mifona eo anaty an'Andriamanitra sy hanavao ny fanoratenantsika ary roantsika atao blocage rehetra izay mety manakana Andriamanitra tsy asa feno amin'ity fotoana ity lasandrato favaovao izay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola miantso anaranao hatrany izay amin'izao fotoana izao iny Jesosy Andriamanitra masina ianao ary eo anatrehany famasitanao dia mahatsiaro izay fa tsy mendrika ary mbola mifona eo anatrehyanao ny amin'ny tsy fataterahana rehetra raha misy sakana Jesosy mahatonga anao tsy asa feno eto amin'ity fotoana ity mahatonga anay tsy hiditra ao anatiny anjara voatendrinay mpamindra izay fa Andriamanitra mpamindra fo ianao ray rahanao teo amin'ny Kalvaria Jesosy mbola manadio ny akanjom-panahinay ary afaka anatinanao indray ampasain'izay amin'ity takariva ity ary amin'izao fotoana izao Jesosy ny natetika adiny Satana iny nanisitra ny manifahavalo mety anansinanay sy fianakavianay tokantranonay dia efa tsy ambiny izany fa ilay fanahinao mahery amin'izao fotoana izao manapaka amin'ny fonay manapaka amin'ny
tokantranonay jesosy atmosfera fifaliana fiadany jesosy leo amin'ny fanatrehanao dia makasitraka fiainanao izay tezainay atao fa izay tianao atao jesosy eto amin'ity fotoana ity hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany misandrata jesosy halleluia amen halleluia makasitraka nazy rovavitsika tamin'ny fitarianantsika tanatin'izay vavaka izay izao fotoana izao tsika manaraka hira mialohan'ny andrinesantsika ny fampahirezana izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra. Izao fiainako izao efa napetrako aminao dianao Jesosy ilay mpamory fanekeko Andriamanitro izay natranga amiko anio ampitsoratra izay ekeko fatendrinao ramolyanao no miay kadera no atolotro hoanao ny tompo fatsary anao sady mpanao ny tsarako izay rehetra ataonao sy avelanao itrangako dia maso satria tsara anao sady mpanao ny tsarako Fizai mitrange aminao rambola zay solay mpamory zay hoekenao ho Andriamanitra dia lalana atsaranao ho fiainanao anao indray sy toja fiadanana dia ty sy horatry izay kadera no atolotro hoanao ny tompo fatsary anao sady mpanao ny tsarako izay rehetra ataonao sy avelanao itrangako dia maso satria tsara anao sady mpanao ny tsarako kadera no atolotro hoanao ny tompo fatsary anao sady mpanao ny tsarako izay rehetra ataonao sy avelanao itrangako dia maso satria tsara anao sady mpanao ny tsarako. Halleluia. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako amin'izao fotoana izao anatin'izao fampahirezana izao misaotra an'Andriamanitra ary makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra dokotera Navady mbola nameana sehatra mbola ahafahako indray mizara fampahirezana eto misaotra ihany koa n'ireo ranabavy izay nanomboka ny fotoana tamin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanamasina taminazy ireo ity fotoana ity moa dia fotoana sarobidy araky ny thème izay hoe tsika eo anatin'izao fotoam-bavaka izao dia hoe manana fanantenanany amin'ny ho avy amin'ny alalan'ny inona moa mizarana azany amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra rahalasa ranabavy satria ny ten'Andriamanitra dia mbola tsy nandiso fanantenanany izany izy ho an'izay rehetra efa nitoko tamin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ho an'izay rehetra netehitra tamin'Andriamanitra ho an'izay rehetra netehitra tamin'i Jesosy ho an'izay rehetra netehitra tamin'ny fanamasina dia tsy diso fanantenana izany no aviny satria ny ho avy rahalasa ranabavy dia ho amin'ny zavatra izay hitranga eo amin'ny fiainantsika ny ho avy izay indraindray mampanahy ny olona
ny tena mampanahy ny olona moa amin'izao fotoana zao dia hoe raha sanatria ka tonga ny fahafatesana, raha sanatria ka tonga ny tokoa, raha sanatria ka tonga tokoa ny zavatra izay tsy nieritseretiko, raha sanatria ka amin'izao fotoana izao no avy ny tompony amin'ny rao an-lanitra ka mety mbola mitoetra ao anatin'ny ota dia be dia be ny olona diso fanantenana. Fandroany dia milaza anao ary mampahery ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ho zaraiko eto androany, amin'ny alalan'ny Andriamanitra izay ho zaraiko aminao eto androany fa androany ianao dia anana fanantenanany amin'ny ho avinao ianao. Zava-dehibe ny fananantsika fanantenanany amin'ny ho avy satria ahoana moa no anantenantsika any zavatra izay ampiseovan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika kanefa antsika tsy mila minontsika raha lasy ranam-pavy. Ary ny finoana dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hozy izy voalaza ny soratra masina. Rehefa ohatra ka mandre tenin'Andriamanitra ianao dia manam-pinoana dia afaka anantena ianao fa misy zavatra surprise na misy zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao mety tsy nataon'Andriamanitra ao amin'ny hafa fa ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ka amin'izao fotoana izao mialohan'ny antsika fampaherezana izay fanantenanany amin'ny ho avy izay dia hivavaka aloha isika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mankasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity fotoana androany ity sy ahafahana indray mandreny fampaherezan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teninao. Tompo mesay ianao anatin'ny tsiraray, mesay ianao tompo tahaka ny nampiasanao andeo ranam-pavy izay nitarika an'izao fotoana izao, ireo vavaka, ireo hira Andriamanitra mivavaka izay mba ampiasanao za Andriamanitra mba anangana ny hafa, mba hamelona indray ny fanantenanao amin'ny hafa amin'izao volan'ny fahatokiana izao Andriamanitra satria misy fanantenana lehibe izay omanina ho anay tsiraray matoa nisehon'ny fahatokiana Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, amen. Amaky tenin'Andriamanitra isika izay hoentina hampaherezana antsika amin'izao fotoana izao izay hitantsika ao amin'ny Salamo 5:7 andiny fa 7:10 sy 5:20 vakitsika tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova manohana izay rehetra efa ho lavo sy mampitraka izay rehetra mitanondrika. Ny masony izao rehetra izao dia miandrandranao ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoany. Amen. Ity tenin'Andriamanitra ity raha lasy ranam-pavy dia tena mampahery izy ity satria Jehova dia manohana izay rehetra efa lavo. Zany hoe nisy lalana izay nalehan'ny olona, nisy zavatra izay ny kendren'ny olona natao ary nandavo anazy. Andriamanitra dia tio foan'Andriamanitra. Nanohana anazy Andriamanitra satria Andriamanitra ilay manome fanantenana ny amin'ny ho avin'ny olona io. Satria matoa mbola velonaina io olona anankiray io. Matoa io olona anankiray no foron'Andriamanitra dia zarany omeny fanantenana. Ary ny fanantenana tsy ho an'ny maty fa ho anao izay velona mandreny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Izao nefa ny raha lasy ranam-pavy, ny fomba fiasan'Andriamanitra dia manao toy izao. Ny olona amin'izao fotoana izao dia miandrandra mijery an'Andriamanitra satria efa diso fanantenana, satria efa very fanantenana ny amin'ny zava-misy, mitady solution ahoana ny hamahana ny aretina zao ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao. Ahoana ny hamahana ny crise mondiale, ahoana ny ahoana ny hamahana izay zavatra mbola tsy hovatsika olombelona amin'izao fotoana izao. Zany ny zavatra misy. Ary miandrandra ny olona hoe izy ilay Andriamanitra mpaharitra isan'ny vahaolana. Todika any amin'ny kristianina amin'izao fotoana izao ny mason'izao tontolo izao. Kanefa ny fambaran'ny tenin'Andriamanitra izay amin'ny 9:9 dia tapany be manao hoe ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoana. Fa saingy izao Andriamanitra manana ny fotoany, manana ny fotoany Andriamanitra, ary ny fotoana n'Andriamanitra io dia tena fotoana tsara indrindra io. Fotoana tsara indrindra io. Tena mampahery anao satria ny ho avy raha lasy ranam-pavy raha tsy miankina eo am-pelantanan'Andriamanitra. Raha hoe haniny amin'ny fotoana zany dia ny fanantenana zany amin'ny ho avy, ny amin'ny ho apitso, ny amin'ny zavatra hitrangy. Zany ilay Andriamanitra izay vavantsika, zany no hisariana antsika tsiraray avy ao anatin'ny fampaherezana mba hitodika amin'Andriamanitra. Matoa Andriamanitra, matoa Davida no tenenin'Andriamanitra, matoa ihany koa Davida ny resaka izany dia fatany ny traikefany satria na dia tokoa hoe ny ho avy ny Davida aza mety tany ampiandrasana ondry raha lasy ranam-pavy malala dia neritreritra izy nametraka ny fanantenany tamin'Andriamanitra ary navadika Andriamanitra ny fiainany hoe na dia tany amin'ny toerana izay tena hoe toerana lalina aza natsangan'Andriamanitra izy manome haniny amin'ny fotoanany Andriamanitra. Mbola andehantsika hamaky tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra ny tena vahaolana.
Tenaandriamanitra zay vakitsika dia zay hitantsika amin'ny Jaona toko fa 2:7 sy 10. Ny tenaandriamanitra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Teto raha lasa nanapady dia nisy tantara zay efa diso fantatrao ny tantara nananganan'i Jesosy Kristy any Lazarosy. Dia rehefa vakitsika ny tenaandriamanitra Jaona 11:4 sy 40. Ary efa reny Jesosy izany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no atin'izany re aretina izany, fa mba ampisehovana ny voninahitr'Andriamanitra, mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. 10:7. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Teto zao tamin'ny situation zay nitranga teo Jesosy tamin'ny ilay namany tena akaiky anazy Lazarosy zay naharary. Fa reto olona reto raha lasa ranabavy dia nafantatra fa noaviny ny Lazarosy, noaviny ny anadahany dia ao amin'i Jesosy. Mety indraindray mety ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainatsika mety efa karazana fahafatesana, fa mba ankalazana an'Andriamanitra zany hoe ireny zavatra misy nitranga reny zany dia mba ampisehovana ny fankalazana an'Andriamanitra, zany anomezana voninahitra an'Andriamanitra, anomezana voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny situation misy, ny amin'ny noavinao. Mety hoe amin'izao fotoana zao aloha noavinao mety mieritreritra ianao tena simba misy, tena rava tanteraka tahaka ny nahazo an'ity lehilahy ty. Fa tamin'izany fotoana zany mihitsy Jesosy dia tena raha ino ianao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra, raha ino ianao dia ho fantatrao fa noavinao, manana fanantenana tsara ianao, manana fanantenana tsara dia ny fahavelomana tsy voatery amin'ny alalan'ny teto moa zany dia resaka fahafatesana, fa mety amin'ny alalan'ny ara-panahy ho velomin'Andriamanitra zany, satria Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra, Andriamanitra tompony hery rehetra, Andriamanitra tompony fahefana rehetra. Ary androany dia mitaky finoana amintsika tsirairay, satria zany tena ilain'Andriamanitra amin'izao vaninandro farany izao. Raha ianao zao miandrandra amin'ny fanantenany amin'ny hoavinao, mba ahoana ny ovan'ny hoaviko, mba ahoana ny ovan'ny taranako, dia mila manana finoana ianao, satria Andriamanitra dia tena makasitraka an'izany. Ary zay mombana ny ten'Andriamanitra, raha tsy amin'ny finoana tsisy azo atao, azona sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalosoa zay mazoto mitady azy. Ninina situation misy eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra dia tsy hamelantsika irery zany Andriamanitra. Efa fantatry Andriamanitra toa ny zavatra isy eto raha lasa ranabavy, io aretina io zavatra mitranga io, fa ao ampisehovan'Andriamanitra atsika ny erany sy ny fahalebiazana, mba hankalazana an'izy, mba hankalazana an' Jesosy, mba hankalazana an' Jesosy. Jesosy ny mahavita azy, mahavita an'le hoavitsika, le mamiratra hitranga rehefa afaka kelikely, dia Jesosy mahavita an'izany. Ten'Andriamanitra farany zay vakitsika dia zay hitantsika amin'ny Jaona 4:12 sy 7. Zao vaky ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy hamelanareo okamboty aho, akaty aminareo aho, vetivety foana dia tsy ahita intsony zao tontolo zao fa ianareo no ahita, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amen. Teto zao ny ten'Andriamanitra dia talohan'i Jesosy Kristy izay nanatanteraka ny mission goavana dia anavotana an'izao tontolo zao. Vetivety foana ozy izy dia tsy ahita intsony zao tontolo zao, fa ny tena izy loha teo aloha manao hoe tsy hamelanareo kamboty na dia teo aza ny zavatra zay nataon'i Jesosy, dia efa fantatry Jesosy fa tsy ho avelany amin'izao noaviny reto mpianatra reto. Zay rehefa tsika ny inona zavatra nitranga, na dia maty aza ny tompo mbola velona indray, na dia zany ary ny zavatra nisy tsy navelany irery zany reo mpianatra reo, fa narahany famantarana sy fagagana, narahany voninahitra. Ary ny fiafaran'ireo dia malaza daholo reo olona reo na dia jerentsika hoe inona ny toerana isan'izany Petera zany mpanarato, inona ny toerana isan'izany Mattio zany, be dia be ny fandrabirabiana nataon'ny fariseo sy ny karazany, fa iza ny tena malaza amin'izao fotoana izao eto amin'izao tontolo izao? Ny olona manompo an'Andriamanitra, ny olona miraikim-po amin'Andriamanitra, nanana avenira tsara Petera, na raha ny fiainany tany an-dranomasina tena vadika Andriamanitra namonjy fanahin'olona, satria zava-dehibe mason'i Jehovah ny famonjena fanahin'olona. Ka androany dia hivavaka isika. Ny teny moa ten'Andriamanitra teto hoe izao tontolo izao izy tsy ahitana, izao tontolo izao iza lazain'Andriamanitra eto, izao tontolo izao ilay tsy mino,
tsy mino ny fiasan'andriamanitra, tsy mino ny fanovan'andriamanitra ny fiainany. Izany tsy afaky ny ahita fa raha olona zay eto am'izao tontolo zao ka mino fa hain'andriamanitra tao ny zavatra rehetra araka voalaza ny ten'andriamanitra teo tahaka nanavotany nananganany any Lazarosy dia hoavitra izany olo zany ary ahita ny fahatsaran'andriamanitra. Mety indraindray mety mieritreritra antsika hoe tena ela loatra ny fotoana izany fa hoavy lay hoavy ka tsy taredretra izy anovany situation misy ny fiainanao, anangana ny hoavinao mamiratra Andriamanitra na te mandalo karazana toe-javatra sarotra azy ianao dia ho avadika Andriamanitra zany. Ka mahereza antsika raha lasa ranabavy misy zavatra mafinahitra be man'Andriamanitra antsika fa aza miala fikiro Andriamanitra, fikiro ny ten'Andriamanitra, tazony mafy aza votsitra izay efa fanekena nataonao tamin'Andriamanitra, izay fanantenana efa nandradrahanao teny mason'Andriamanitra, izay efa nilazain'Andriamanitra nampitenen'Andriamanitra mpanompony. Fikiro zany aza miala satria Andriamanitra mahatateraka an'izay zavatra nolazainy. Ka desika hivavaka am'izao fotoana izao. Raha io mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tamin'ity fotoana androanyity Andriamanitra satria noavinay Andriamanitra dia misy hoavy tsara ao aminao. Sotrany amin'ny teninao Andriamanitra, mivavaka say Andriamanitra, ninina zavatra misy Andriamanitra, ninina zavatra mitranga manana ny fotoanany eo anao Andriamanitra, ary mahatateraka zavatra zay irina tsiraray avy ianao. Fa itsy dia mivavaka Andriamanitra mba tena hoe raiky potateraka aminao ny tsiraray avy, tena hoe hitoetra eo anatrehanao Andriamanitra, tsy ala amin'ny fahasoavanao, tsy ala amin'ny toerana zay nametsaranao anazy Andriamanitra, fa hibanjina ny fahatsarany, hibanjina zay efa voamanao fiainan'ny tsiraray avy. Sotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izy fa ela be tsy niove, izy mikarakara tsara ove, tsy manary anao tsy ove, tsy manary anao tsy ove, izy fa ela be tsy niove, izy mikarakara tsara ove, tsy manary anao tsy ove, hitany anao raha tojoady sarotro, hitany lokony fiainanao raha vao maloke, tsy fohiny tanany fa mafontsy, tsy manary anao tsy ove, hitany anao raha tojoady sarotro, hitany lokony fiainanao raha vao maloke, tsy fohiny tanany fa mafontsy, tsy manary anao tsy ove, tsy manary anao tsy ove, izy fa ela be tsy niove, izy mikarakara tsara ove, tsy manary anao tsy ove, mitoky izy ianao tsy mbola nanary anao nafona zany le tena malay, mitoky izy ianao tsy mbola nanary anao andovana fiainana mandraiky izay
entinao amakivaky indray zany fiainana zany tsy mbola nanary anao zany zay tsy mbola nanary anao am'izao fotoana zao dia mbola ivavaka isika ary ivavaka ho anao manokana zay mandalo farerajerana mety hoe miandrandra valim-bavaka ianao fa tena hoe reraka ianao noho ny amin'ny zavatra misy zay eo amin'ny fiainanao ivavaka ary androka zay rehetsan-karazana endrikendrika farerajerana amin'ny fiainanao mba ho atsangan'Andriamanitra ianao ary androany dia anonona ny herin'Andriamanitra tena anangana amin'ny fiainanao satria misy fanantenana tsara ny amin'ny hoavinao raha lasa ranam-pafy ka amin'izao fotoana izao raha ohatra ka reraka ianao ka tsy ho tafatsangana ianao dia mety ho very zany fa androany dia hivavaka anao mba ho tafatsangana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hivavaka ao anao amin'izao fotoana izao raha io mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tondram-bavaka tompo malala ho an'ny olona tsiraray sy manaraka an'ity fotoam-bavaka ity mandalo farerajerana Andriamanitra ny amin'ny fiainany Andriamanitra kanefa miandrandra valim-bavaka izy Andriamanitra eto zay dia mivavaka ho azy ireo Andriamanitra mba ho atsanganao indray ny fiainany mba ho atsanganao zay momba anazy fanantenana ao anatin'i Jesosy malala ho velominao ny fiainany Andriamanitra ary mivavaka zay mandrava zay rehetsan-karazana blocage endrikendrika farerajerana tsy anana anjara fahefana aminazy ireo amin'izao fotoana izao tononoka amin'ny anaran'i Jesosy any hisy fitsanganana ny fiainan'izy ireo velandray ny fanantenana zay vaovao amin'ny fiainany Andriamanitra satria efa nomanao zany efa natokanao zany Jesosy fa ny tsara indrindra nefa voahomanao ho an'ireto zanako zay manaraka an'ireto fotoam-bavaka reto misaotra Jesosy satria tahinao ny tsiraray avy asoavinao izy velombelominao ny fanantenana ny fiainany mba ho voninazy sy ny anaranao misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy aleluia amen. Aleluia, mankasitraka indrindra n'Andriamanitra ny amin'ny fitotsany fotoana androany ary mankasitraka ihany koa ny mpanompony izay mitondra fampahirezana mahery vaika ary inoko androany fa ianao dia anisan'ireo izay hanana fanantenana ny anoavinao miobihatra ny f'Andriamanitra tomponao dia miaraka aminao mijoro anao izy ary mitantana anao mitanana kavana fahamarinana tsy mamelanao izy ankehitriny araka ny voalaza teo dia andao marina fotoana anatin'ny fifaliana anatin'ny fisaorana n'Andriamanitra ary ametraka ny tsiality ihany koa feno ampelantanana antsika satria ainy mijery sy mitsinjo manokana momba antsika sy zanany asandrato areo feonao ray mbola mankasitraka anao ny amin'ny tombosoa mbola nomenao anay mbola ahafahanay nizay teto afanatrianao misaotra tompony amin'ny fanatanterana zao fotoana androany zao mankasitraka anao ny amin'ny fampiasanao mpanomponao isan-karazany nitady nanomboka tany voalohan'ny live ny fampahirezana zay name tena hoe etaetana indray zay mbola nampitombo ny fanantenany ho aminao indray izay mampafantatra ny amin'ny fisinao sy ny fiasanao fiainana indray ndada ankehitriny dia tsy anay tsy saotra anao satria mbola tianao zay mbola nararinao zay mbola nanganinao zavatra mety rava tamin'ny fiainanay mbola nampekarinao ny finoanay dada mbola nampekarinao ny fifaliana atao anatinay ary ny fiadanana amin'ny fahafantarana fa miaraka aminay anao ary momba anay anao amin'ny sehatra rehetra zay ataonay sy amin'ny sehatra rehetra zay mety alehanay amin'ny fiainana androany dia matoko tono tanteraka anao zay dada ary avenay aminao ny laza ny saotra ny dera ny voninahitra ny hery ny fanjakana mala zay satria anao rehetra mendrika an'izany androany ihany koa dia mbola tsy misalasala zay mametraka ny tsialy tsy feno ampelantananao fantatray fa ny fitantananao ny tsara indrindra fantatray fa ny fiarovanao no tena hoe fiarovana avo indrindra ka androany dia na mety
tsara iavy ny teo mety misy azy a Madagasikara na sy humoriste maneran-tany na ny amin'ny dortoir na ny trano na ny andalana niza tompo na miasa zany de ok anao niaro any tsara iavy anome torimaso an'ireo zay atory ianao a niza mety tsy natory eny manana inso amin'ny de tsy isy an'izany ntsony andro afa manomboka ana torimaso mamy izy ireo eny andry izy ireo ary andry tahaka ny zazakely satria ninao de mame fiadana sy fitsarana izy ireo ho any tsara iavy zay miasa ihany koa de no nefa votosinao ny herinao ndray izy ireo afahany manatanteraka ny anjarany sy ny production rehetra tokony avo tanterahany androany makasitraka anao dada ary misaotra satria anao de fa iaro anay a andefa ny anjelimasina anao ny tompo mandidina anay tsara iavy ka tsisy masony sady vavaly tsy misy ny zanatsipika mety alefa vavaly zay mety misy fiatraikany amin'ny fiainanay eny ny zavatra rehetra ozina rehetra zavatra rehetra ratsy rehetra nefa favalo anay mandritry ny tsialy ty de ivadika fifaliana ho anay ivadika hoe bénédiction ho anay ka mankasitraka anao an'izany eny dada misaotra anao ny fandrakofanao an-tsara iavy amin'ny raha sarobidinao a ary misaotra ny amin'ny cercle de feu zay ataonao manodidina anay tsara iavy mankasitraka tompo alleluia amen amen tsara loatra n'Andriamanitra ary anaty zany fahatsarany zany de tsodrano anao a hoe entokoa fa soavana samdrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika de toetra ohatrany Jehova andro lavitsika senao amen faly mampafantatra antsika hatrany fa mbola misy ny fotoam-bavaka isaky ny 10 ora sasany maraina manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy amin'ny groupe SCI Unity Messenger raha toka mbola tsy ao ianao a de manentana anao a mandefa message privé ary ampifaliana ao ampidiranay anao anatin'izany ary kosa ianao efa ao anatiny nefa de verivery fotoana nevariana tany hoany de fotoana zao ny fotoana zao mba ahafan'Andriamanitra miasa hatrany amin'ny fiainanao ary afiahanao miaina zany fiobina total miaraka amin'Andriamanitra amin'ity volana Desambra ity ary fotoam-bavaka tahaka izao ihany koa de isakariva manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny azoma amin'ny 7 ora sasany ora ty Maurice ary amin'ny 9 sasany ora ny Madagasikara eto amin'ny page Facebook manasanao manaraka tsy tapaka azadinany koa manasa ny namanao samy tain'Andriamanitra daholo rapitsindray